Verina manatitra ny arahaba ho antsika tapaka sy namana eto amin'ny tambazotra tserasera. Chose promise, chose due izy ny vazaha zay. Araka ny teneniko anareo iny a, misy fomba azona vola tsy miendrika fetsifetsena fa resaka banky le fametrahanao vola iny a ny tena miasa. Eto Allemagne moa le izy mazava ho azy, donc natao an'ny olona mipetraka eto Allemagne, zany hoe manana ny Aufenthaltstitel, titre de séjour moa izy ny amin'ny teny frantsay, na manana karapanondro na reisebas na passeport zany. Za fantatrareo ihany amin'ny resaka investissement mazava ho azy na de tsy tena fanina ny crypto-monnaie sy ny resaka immobilière de manao ihany tsy indraindray. Fa leo resako anareo ty sady tsy crypto-monnaie tsy resaka immobilier. Mety misy ifandraisany ihany. Ny resaka tiako resana dia resaka investissement. Investissement tiako tenenina io ohatran'le ataonareo any amin'ny banky. Zany hoe manambola ianao de tsy indraindray maromaro moa zavatra amidin'ny banky aty. Ny banky mivarotra assurance, mivarotra ETF, mivarotra action ka eo no tiako atongavana. Banky ihany koa le resahantsika, fa banky natao ho fametraham-bola ho azona tombony zany. Misy banky ray azo anaovana petrabola eto. Zany hoe raha manambola ataontsika hoe 10 euro na 10 euro isam-bolana, na ataontsika hoe 100 euro isam-bolana, na ataontsika hoe 1000 euro isam-bolana ka tiako apetraka de afaka apetraka. Ny fomba fametrahana azy ao dia amin'ny alalan'ny fividianana action ray na fividianana ETF, na afaka apetranao fotsiny koa volanao, io volako fa mazava azy ny vola mipetrapotsiny tsy miteraka inona. Za taloha efa 2 taona sa 3 taona lasa zay nividy action ohatran'izao fotsiny de mamakimaky gazety resaka finance de miteny mety hiakatra hono ny action Volkswagen, iny tena nahazoko vola indrindra. Tam'izany ny action Volkswagen eo amin'ny 500 eo. De niakatra tamin'ny ataontsika hoe faraparan'ny heritaona tafiakatra 300, zany hoe avy 2 eny. Isa-taona mahazo tombony satria misy an'le vola miditra amiko fa ankoatrin'iny le vola miditra le dividende iny zany. Tsy haiko hoe firy euro izy mila mijery compte fa ankoatrin'iny miakatra ihany koa vidin'le action. Ka resaka petrabola zay le tiako resahana eto, ary mety azona vola koa izy am'izao tsika miteny zao. Nahazoako 900 na 600 euro tamin'ny fivoriana ray monja fivoriana naharitra 30 minitra teo. De ny olona zay nivory niaraka amiko tao, ary misy ankoatr'izany, misy malagasy hafa tsy nivory teo fa naporisihako anao de nahazo ihany koa. De ny fandehany zao, afaka manokatra compte ianao ao amin'ny Trade Republic. Mba alohan'ny anaovanao an'izay fanokafana compte zay de ampiasainao le lien apetraka ao ambany io. Io lien io zany ohatran'ny hoe lien d'affiliation. Raha ohatra ianao tonga de manokatra compte amin'ny tenanao, tsy mampiasa ny lien d'affiliation, mety ihany koa fa tsy mahazo an'le bonus ianao, tsy mahazo an'le 150 hatramin'ny 200 euro le maimai-pona ianao. Raha te hahazo an'iny ianao de ampiasainao le lien avy aty amiko de misy kôdy. Hitanareo le slash eo amin'le lien de le makany amin'ny farany iny andraso mbola soratako ao ambany ao koa, ao anatin'ny commentaire ao zany sy fanazavahanao le kôdy. Raha ohatra ka sendra manontany kôdy izy de iny le code d'affiliation iny ny ampiasainao. Rehefa manokatra ianao compte ao amin'ny Trade Republic, raha mampiasa Apple Store anao de makao amin'ny Apple Store fotsiny de mijery Trade Republic, téléchargenao de vita. Raha mampiasa hafa ianao Android ohatra de makao amin'ny store ny Android koa anao de téléchargenao. Misy le izy na Android na ino ampiasainao. Téléchargenao iny installenao iny. Rehefa mipetraka iny de fenonao le izy. Mila efa miomana ianao, zany hoe fanananao eo akaikinao ny karapanondronao, ny Aufenthaltstitelnao, na raha ohatra ianao moa efa manana ny zo-pirenena allemand dia zay taratasy anananao na karapanondro na reisebas zay fotsiny de ampy. Rehefa avy manao inscription anao
dia aneno ny findainao. Zany hoe miantso ry zareo iny le resaka hoe authentification. Zany hoe ohatra ny banky rehetra tena fantatra hoe ianao marina ve, dia rehefa maneno izy dia raisinao dia jereo amin'ny écran dia hoe ianao marina ve io sarinao. Ray zay. Ianao marina ve io dia alainao ny karapanondro atoro ohatr'izao fa tsy le téléchargena reny, satria mety misy olona mifetsifetsy manao resaka photoshop fa mila atoro ohatr'izao le izy dia vakiana automatika eo dia iny ny authentification ny andron'iny ihany eonao dia vita. Hoe ny Antso Andrakoto io ny sariny io ny karapanondrony ary izy mipetraka authentifié ny compteny afaka misokatra ara-dalàna. Androany ihany raha ohatra anao androany zany no manao an'le izy. Vita zay mazava ho azy anontaniana ianao hoe aiza ny compte bancaire anao akana anaovanao le investissement, satria tsy afaka hoe ataoko amin'ny compte Ndrakoto rabe randry. Hitanareo ny resaka fiodinan'ny vola maloto sy fomba fanasana vola maloto ka eo mampitandrina mafy. Resaka finance eto ny resahana, tsy resaka hoe andana vidio varoto ty entana ty, tsy zay, fa resaka finance. Zavaiko aminareo bebe kokoa le izy. Rehefa mipetraka ny resaka compte bancaire dia afaka manao transaction anao, afaka mametraka vola anao zany ao anatin'le comptenao Trade Republic. Trade Republic koa banky manokana izy, zany hoe manana an'le IBAN iny ianao dia misy toy ny lavabe iny. Dia manana compte bancaire zany ianao Trade Republic, amin'ny anaranao amin'ny Trade Republic. Dia ao amin'iny compte iny afaka asianao vola. Mbola tsy mividy inona anao afaka asianao vola ao, asianao 5 euro, 10 euro, tsisy frais io mampiditra an'iny na mamoaka an'iny, tsisy na ny ariary ara. Tsisy frais. Avy eo amin'izay zavatra telo ny azonao atao action, dia ETF dia resaka crypto-monnaie. Gamba tsy hazavaiko lavabe hoe inona ny atao hoe ETF sy action sy crypto-monnaie satria mety lavabe fa aloha azavaintsika amin'ny vidéo hafa. Fa ny zavatra afaka ataonao zany dia mividy action. Ohatra hoe tsy haiko inona lie ny action malaza amin'izao, Google, sa Tesla, sa Meta, sa tsy haiko misy maro isan-karazany. Sa raha mijery ny eto Allemagne ohatra action teneniko teo Volkswagen, sa ino maro. Azonareo dia azonao atao volanao apetranao ao dia mandinika anao mieritreritra anao na tsy te hividy anao fa apetranao fotsiny dia afaka averinao any amin'ny compte principal anao. Fa zao tsy miteraka inona zay. Nefa kosa raha alainao iny volanao iny ka mividy action anao, ataontsika hoe ianao zao mety hoe tia kiraro Nike Air Jordan anao izy na za mino fa Nike mety hiakatra amin'ny vidiny. Dia tonga dia mividy zany ianao. Dia amin'iny fotoana hividiananao iny dia mahazo bonus ianao. Zany hoe nohony ianao affilié avy aty amiko za efa nanao investissement maromaro tao nandritry ny fotoana maromaro, taona maromaro dia mahazo bonus ianao. Dia iny bonus azonao iny 150 zany hoe 50 sy 100 euro hatramin'ny 200 euro. Zay zany le bonus azonao. Ok? Dia zay ny apresiako anareo. Za nahazo vola ihany koa fa ny bonus kely. Ngamba tsy haiko eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 70 eo. Fa ny anahy zany tena nahazoko le nampivory olona zany resaka hafa no natao resaka andro harivariva dia sendra ny resaka an'le izy aho hoe za manao an'izao satria za zany sendra ny verifie mijery vaovao ao zahay le hitanareo le mijery foty Bundesliga dia ao ampovoan'le foty misy vaovao kely dia za sendra nijery vaovao dia naheno hoe misy zavatra ohatr'izao dia tonga dia nijereko hoe misy impact any amin'ny action ve le izy tamin'ny tadidinareo eny hoe niakatra 8 milliards dia lasa 18 milliards ny bénéfice nataon'ny Pfizer dollara io dia tonga dia nijery dia le teo akaiko zany nanontany finona jerenao io dia hoe za mijery ny fivoaran'le action fa rehefa misy vaovao ohatran'io mazava ho azy tena haingana be le fivoaran'le izy. Dia teo ry zareo nanontany dia nazavaiko hoe zao zao ary zao mety ho azonareo. Olona 7 teo 9 nanao daholy. Tonga dia nanokatra compte daholy tsy nahalala resaka finance ny ankabetsahany fa lasa ohatran'ny hoe nazavazavaiko amin'ny ankapobeny inona ny atao hoe action, inona ny atao hoe ETF, inona ny risque ao anatiny, mety ho very ve ny vola, firy ny tombony azo mety ho azo, inona koa ny mety tombony hafa.
Fa zao rehefa ianao manana action, ohatra mividy zao anao action ray, tsy haiko hoe maka ohatra hoe Volkswagen. De rehefa vidinao iny eo amin'le application de non seulement mipetraka anatin'ny application anao fa misy taratasy manana titre zany ianao hoe za Rakoto na Rabe na Randria de manana action amin'ny Volkswagen, nividina tamin'ny daty zao ny valeur-any tamin'izany. De mazava ho azy ny vidin'ny action moa miaka midina, fa amin'ny ankapobeny ny orinasa mandroso miakatra foana, de afaka ray taona mety hiakatra 20 isan-jato, mety hiakatra 70 isan-jato, mety mihoatra an'izany, misy mpanao 100 isan-jato mihitsy. De zay le izy, ny appréciako anareo zany na nareo miteny hoe ETF, ny ETF moa fitambarana action. De iny mividy ETF nareo afaka ataonareo, na nareo mividy action manokana. De za tsy mampiresaka an'le mividy crypto aloha, fa bon, afaka mividy ihany koa nareo satria zay telo zay afaka atao anatin'ny Trade Republic, fa ny an'ny Trade Republic limité fotsiny ohatra ny Ethereum sy Bitcoin fotsiny raha tsy diso ny crypto misy ao aminy, fa tsisy an'le lava be ohatra ny any amin'ny Binance na any amin'ny Coinbase reny, tsisy an'ireny. Ka ny tiako tenenina, raha mampiasa ny lien d'affiliation avy aty amiko nareo de mitombo kokoa le bonus azonareo, ray zay, de za mahazo ihany. Za moa zany rehefa nisy tsy haiko ohatrina nampidirin'izy enina iny zany efa nahazoako misy gasy namana ihany koa nanonona mifampitelefona amiko miresaka finance, mino fa mijery eo izy satria olona commenter eto amin'ny page-ko eto matetika. De rehefa natambatra zany reny de gaga be fa herinandro nahazo 100 na 600 euros. De le olona na tsy hoe zana le anazy era kely, raha tambatambatra ny andro zareo mihoatra an'izay, fa ny anahy moa zany le partie kely avy any amin'ny zareo. Fa le sasany nahazo 150 na 50 hatramin'ny 200 euros. Zay le tiako zaraina aminareo dia raha misy fanontaniana, raha misy zavatra mampisalasala, raha misy zavatra manano sarotra amin'ny fomba fanaovanareo inscription, de aza misalasala manoratra na miantso, tonga de miantso direct, apetrako amin'ny commentaire koa ny numéroako de afaka antsoinareo de afaka resahantsika le izy. Tonga soa ao anatin'ny finance na resaka kirakira ara-bola madio, hoe manaraka ny banky allemande fa tsy hoe banky amina firenena hafa, ray zay. De engany mba hiroborobo ny projet financier nareo mba hitombo ny volanareo, mba hitombo ihany koa ny épargne nareo zay ahodinareo ao anatiny, mba ahafahanareo manangana zavatra tsara rapitso rafakapitso. De zay le izy, rapitso rafakapitso, raha ohatra nareo efa ao anatiny afaka miparrainer olona koa nareo, afaka miaffilier olona, de mitombo ihany koa ny vola azonareo raha ohatra ka le olona affilier-nareo miditra ao. Io vola azo io tsy hoe ino lela vola, fa action ny azo, fa afaka midinao le action ohatra n'io action vidinao sy amidinao raha mahazo action bojo na gratuite ianao de afaka amidinao ihany koa. Zay fa de samy tsaratsara avy engany mba samy hitondra vola ho antsika rehetra ity weekend ity. Misaotra tompoko.